Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Anio dia atoranao ny lakile amin'ny fahombiazana. Maro izy ireny nefa anjaranao ny mampiatra izany na tsia. Voalohany indrindra apetrao aloha ny tanjona. Banjino mandrakarivo izany. Tsy maintsy misy ny fandrika na ny sakana eo andalam-panatotosanao ny tanjona izay napetraka ao, kanefa mahaiza miala sy mandresy izany. Mamorona fomba fijery amin'ny lafy tsarany isaky ny misy sary mipotra ao an-tsainao, dia fafao anatin'ny sainao ny ahialava. Atreo ny toe-javatra rehetra izay mitranga, mijoroa ary asehoy fa vitanao izany. Ny zava-dehibe indrindra izay tsy azo adinoina dia ny mivavaka sy manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Eny, ianao izany manana ny anjara tokony ataonao, fa ilay Andriamanitra mahery sy be fitiavana kosa dia vonina nampy anao ahatanteraka izany arak'izay tena mahatsara anao indrindra. Anamafy izany indrindra izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoriteny 2:12 ny 4 ka hatramin'ny 9 manao hoe: izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alian'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taulanao akibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza hatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Feony ny teny fikasana Andrambato. Fikiro tsara
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. miarabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ilay Andriamanitra iray be fitiavana ny hitany tsirairay isam-baravarana sy amindra fo amintsika rehetra. Tsy resin'ny olana. Fa inona koa ty ataony Berty? Aiza mba nianina tsy miady aminao no atoratoraka sala amin'io fa andanany mizay manafotoana manala vokona raha matotia. Ka reto vomangy reto mihitsy manafotoana ka. Makale ho reto mijery azy. Berta. Inne? Ataoko adaly tianao ka ho tezitra. Fa maninona anao zao reo anikotrana tsy miteny reo? Mba mieritrereta ihany so anary lamba ty afarany e. Sy amboly vomanga tsony ary samy zany e. Fa inona liretsy ty loza lazainy Berta? Zany hoa. Mpamboly aneno antom-piveloma tsy raha matotika tsy amboly ahoany tianao e. Sa efa nahita mpiasa birao tsaratsara tany hoany tia anary andrasamy mpamboly? Ny mahita mpiasa birao ve mo tsy ahita ny olon-drehetra rehefa makany amin'ny birao mikarakara taratasy e. Indrindra fa enao mpikarakara ny taratasy ny tantsika io. De ahoana? Tokony eritreritra zany fa anary ahy ianao. Azavadika ny resaka ry Berta. Ka marina raniko ianao ihany no niteny an'izany tiako. Ka inona ary ny mahatonga anao tsy amboly tsony? Zange tsy niteny hoe tsy amboly. Zaniko. Sasao tsara ny sofinao fa maloto de lalo dalovana. Inao ty? Tsy amboly vomanga tsony ny resahako fa tsy hoe tsy amboly. Renao tsara zay. Fa maninona loatra ry Berta? Zany e. Ny anikotrana ary ny tena fambolena manambona antsika ko. Ka zay indrindra ny mampalahelo ahy izy tsy mba azo tehirizina e. Naony? Rehefa tsy lafo de zao. Simbay ny bibikely zao sisa. Tsy ravina reto mijery azy. Mbola azo hoanina kosa ny sasany am'reo e. Fa reo ve ho laninao na ihinana vomanga foana azy ianao maraina atoandro hariva mandritry ny herinandro e. Am'tindray mitoraka ty fotsiny anino mety somary ratsiratsy ny tsena fa ho hitanao anefa tsy isy ambony betsaka sala am'izao tsony amin'ny manaraky. Aza mba be resak'eo ry samy. Ohatra liritsy. Ohatran'izao foana ihany hatramin'izay ka iova ahoany. So aloha mba hoe azon'ireo biby fimpo hoanin'ireo anikotrana simby. Fa na izany aza makaleo mariny. Berta. Inne? Aza mba firy fanantenana toy io moe. Zany reny tsy ambolena vomanga fa alio itadiavana vahaolana Berta. Ka tadiavo ny vahaolany. Zay vao amboly vomanga Berta. Tsy natao amboly vomanga mba ho simba so an'ny bibikely kosa aloha e. Ko raha tsinona ny haiko kolaniko amin'ny bibikely. Ndahoary. Raha mahita vahaolana zany de mamboly ianao Eno vahaolana maritra io. Edre. So hevitra peta tokony entinao amiko. Fantatro ihany mantsy raha samy sy ny hevitra avin'izay ndraindraiko. Hitanao kely zany. Tsy mahita vahaolana raha samy fa tsy resin'ny olana zany raha matotia. Eno fa miandry ahy e. Misy ohatran'izany aizany ray e. Tsy mahalala mamboly ahy rehefa mahita vahaolana raha samy. Edre, tsy mahalala ny raha samy veo ahy e. Eno ahy.
Zoanitra nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Sarotra tokoa ny mitahiry ny volo mamody na dia efa amainina aza izy ireny satria tena mora lanin'ny bibikely tokoa. Isan'izany ny vomanga na batata sy ny saonjo na sahono isika. Anio dia iresaka fomba fitehirizana ny vomanga sy ny saonjo mba aharitra ny fandaharana amin'inona ho enao amin'ny fanidinana ireny ankotrana ireny ho lasa koba. Ho fantarina ary hoe inavy ny fitaovana ilaina raha hanodina ny vomanga sy ny saonjo ho koba. Aza manafa fitaovana ananany tokantrano rehetra izy reto. Voalohany dia ny laona sy ny fanoto. Laona sy fanoto. Io no hitotoana ny ankotrana. Ny talatalana fanahazana sy lafika plastika mainty kosa no fitaovana ilaina manaraka. Talatalana fanahazana sy lafika plastika mainty. Mety koa nefa ny sahafa voaharo tsara raha toka tsy misy ireo lafika plastika mainty sy talatalana fanahazana ireo. Ary ny fahatelo dia ny fanivanana. Vy izy io, vy misy makarakara madinika. Ary ny farany dia ny fitaovana hitehirizana ny koba. Ny tena tsara dia tsatokaty tavoahangy misy sarony tsara na bokaly. Ireo zany ny fitaovana ilaina ahafahana manodina ny vomanga sy ny saonjo ho lasa koba. Ary ihany koa ahafahana mitahiry azy. Tsy sarotra ny mahazo koba amin'ny vomanga sy saonjo, fa ny fikirizany tsirairay no tena zava-dehibe. Averina kely ilay fitaovana ilaina teo laona sy fanoto, talatalana fanahazana sy plastika mainty na ihany koa sahafa voaharo tsara. Eo ihany koa ilay fanivanana, izany hoe vy misy makarakara madinika ary ny fitaovana hitehirizana ny koba toy ny bokaly zany na tsatokaty tavoahangy misy sarony tsara. Hotoizantsika manaraka ny fomba hikarakarana ny koba, fa satria efa madiva ho tapitra ny minitra tokony arahana. Raha mahasoanao dia angony avy hatrany ary ireo fitaovana ireo dia ho fantatritsika ny fomba hikarakarana ny vomanga sy ny saonjo ho lasa koba. Zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay nodrenesinao teo, Rila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Novidiana atolotra anao ito am-pamaranana amakivakiana ity tontolo andro ity ny Salamo 8:20 manasanao hitoky amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Amen. Tsinjoviane nilanitra misy ireo vorokely marobe izay tsy mahay ny mamafy na mitahiry antsopitra be.
rehefa w ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Zahaoko eny antsa misy ireo voninkazo marobe toy ireo lily ny raozinko mitafiloko nandrindehibe fa ny raitsito namorona mba haneo ny vonina iny konaona ianao no manainy ho avy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Diniunao renamanao izay samy manana ny endriny satria tsy iray ny fiaviny samy afako any fisainany fa ny raitsito sady piay tsy manavaka fa mampiray konaona ianao no manainy ho avy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao konaona ianao no manainy ho avy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena ry peny malala namanao andrembovonjerinay viany no mbola tonga mandombaravarana atao aminao amin'ity androany ity miaraka amin'ny namana samma izay mikirakira ny vata marobokotra faly miarabanao izay ary misaotra anao nampiatrano dia amaky ny ten'andriamanitsika nefa melony izany dia anondrika ny lohantsika mba angataka fanahany anazava amintsika ny zavatra rehetra izay horisana amin'ity manaraka ity. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitra endre ny fahasoavanao sy ny famindramponao fa nomenao ty fotoana ity indray androany azahoanay mba handinika ny teninao koa aoka mba ho vita fihavanana aminao zay mamelany elokay mamindrafo aminay noho ny amin'ny rany Kristy dia koseho ny lasanay rehetra ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary sokafo kosa ny fo mampanahinay mba andraindray ny afatra avy aminao amin'ity androany ity ka ay ampiatra zany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ankininay be dehibe eo ambany fahasoavanao ary fitantanany izao fotoana izao fa tononona sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andesika hiaraka nokatra ny baibolitsika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny boky ho an'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 13. Timoty faharoa toko faharoa andininy fa 13. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany.
anatra zay natao an'ity mpianatry Paoly ity zany rehefa andray ny asa ny Timoty dia nomena azy ny fomba rehetra zay azahoany hiatrika reo olon-dehibe rehetra ao anatin'ny fiangonana, reo olona mety anahirana ao amin'ny fifandraisana aminy, dia mba ho tsotsotra ny fidirany antsehatra eo mifandraisan'ny asa, dia anisany torohevitra nomeny Paoly azy ny fandavana ny fanontaniana adaladala tsy misy antony. Inona re ny dikan'izany hoe fanontaniana adaladala tsy misy antony zany? Isika dia miara-mahalala fa rehefa misy resaka anankiray ifanaovana olona anankiroa ka tsy de mahazo loatra ilay resaka ny olona anankiray, dia manjary mametrapetra-panontaniana zay matetika tsy misy ifandraisany akory amin'ilay resaka. Misy ihany koa nefa ny karazan'olona anankiray dia ilay mametraka fanontaniana satria misy zavatra tiano kianina, efa fantany ny lohahevitra resahana, fantany hoe momba ninona zany zavatra resahana zany, ary dia mitady fanontaniana zay maningotra izy. Impetsaka Jesosy nefa tratran'izany fanontaniana zany teo amin'ny fiainany, ary ny fariseo dia nanana fanontaniana be dia be mihitsy mba azahoana mamandrika an' Jesosy, ka ahitana hoe Jesosy dia manipaka ny fahamarinana. Misy ohatra betsaka hitantsika amin'ireo epistily soratany Matio, Marka, Lioka, Jaona, dia ahitantsika n'izany daholy tantaran'i Kristy izay nanano sarotra mihitsy ao anatin'ny vanim-potoana izay andavany jiosy azy. Raha manatanteraka asa tsara ny olona anankiray, dia misy ihany koa ny karazan'olona tahaka izany izay te hamingana, ary tsy hoe mamingana any amin'ny takotakona na tsy hita maso, fa dia mamingana an-kariary. Zay zany le sokajin'olona faharoa izay mety ho hitantsika mikasika an'io hoe fanontaniana adaladala tsy misy antony io. Oka tsy adinotsika fa ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fiangonana dia mbola misy ihany koa lay mpametra-panontaniana zay te hiseho ampahibe maso fa mahay izy ary ambony noho ny rehetra izy, zany hoe manambony tena amin'ny alalan'ny fanontaniana petraka, ka mila dera, mila andresy lahatra amin'ny alalana fanontaniana mba ahazo olona anaraka zay heviny. Zavatra misy daholo zany, ary indrindrindrindra amin'ireny fivoriana ireny no ahitana n'ireny karazana olona ireny. Eto ary dia nampitandreman'ny apôstôly Paoly fatratra mihitsy i Timoty mba handa ireny fanontaniana ireny. Mipetraka ary ny fanontaniana anankiray manao hoe ahoana ary ny fomba handavana ny atao hoe fanontaniana adaladala ka tsy misy antony. Satria raha ampabe maso ianao eo anoloan'ny olona maro, dia mety ho sahirana ihany hoe tsy andrain'izany fanontaniana izany na tsy mahalala izany zavatra zay antaniana izany, fa tahaka n'ireny famelabelaran-kevitra zay atao, tahaka n'ireny fitoriana ny tenin'Andriamanitra na ankalamanjany zany na anatin'ny efitrano, ka tsy toro-tenina atao fa fampianarana, dia aleo maka saina, aleo maka fotoana mba azahoana mamaly ny fanontaniana. Satria indraindray mety ho everitsika ihany koa hoe adaladala ilay fanontaniana amin'ny voalohany, fa rehefa dinihina sy alalinina amin'ny saina tony sy milamina, dia hita fa fanontaniana tena manana antony ihany ny fanontaniana sasany amin'izy ireny. Noho izany dia ny mety indrindra ary fomba izay azo ialana, sanatria tsy hoe le fomba fialan'ny jiosy dia le miala moramora ka hoe avilivily ny resaka, na hoe ame valiteny zay tsy mifanaraka amin'ilay fanontaniana mba hahatonga ny olona ifantoka indray amin'ny valiteny zay omenao, fomba zay tsy de tena mahomby loatra ny tahaka izay. Fa ny fomba mahomby sy tsara indrindra ao anatin'ny fandavana
dia tsy misy afa-tsy ny hoe maka fotoana mba hamaliana azy. Dikan'izay maka fotoana mba hamaliana azy zay matsy a, dia misy ny fotoana zay eritreretanao aloha, ary misy ny fotoana zay azahoanao mandinika tsara zay mety ho valiteny ho atolotrao fa tsy maimaika. Ny fomba ny Daniela ny tena tsara indrindra tao anatin'izay, ary efa fantatsika fa tamin'ny fotoanandrony dia nisy olana teo amin'ny Nebokadnezara, nanofy izy, ary tamin'izay nofin'izay a dia nampiantso ireo ombiasy sy ireo olona rehetra zay manampahaizana teo aminy izy mba hanazava ny nofy. Kanefa dia tsy nisy nahazava reo olona reo, ary dia nanapa-kevitra fa hoy ny mpanjaka hoe tsy maintsy ho foanana sy ho aringana ireo olon-kendry rehetra zay efa nalainy ireo. Ka izao ny teny ao amin'ny Daniela 2:5. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny Kaldeany reny hoe, efa ny lobava aho, raha tsy ampahafantarinareo any nofy sy ny heviny, dia ho tetitetehany ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Ny fanontaniana zay mipetraka matsy dia hoe anazava ny nofy ny mpanjaka, ary ny hanonteny zay nomeny mpanjaka dia hoe nanofy aho ka mitebiteby tahalala ny nofy ny fanahiko. Gaga reo Kaldeanina hoe fa ambarao farafaratsiny ilay nofy mba ho hainay hoe inona ny mety ho heviny sy hanazavana azy. Kanefa dia tsy nisy valiny izany avy amin'ny mpanjaka, dia noheveriny reto olon-kendry Kaldeanina ireto sy Aramianina fa teniteny foana ny an'ny mpanjaka, satria ahoana tokoa moa ny anazavana zavatra zay tsy ambara. Eo no miditra an-tsehatra Andriamanitra, ary napiditra ny Daniela mba ho fitaovana mahomby hanazava amin'ny mpanjaka ny zavatra zay mampitebiteby azy, satria zany nofy zany dia tsy hoe nofinofy zay sendrasendra tonga, fa nofy zay manana ny heviny. Ka rehefa tonga ary Daniela nampidirina tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny Nebokadnezara, dia zao no vaky ny teny ao amin'ny Daniela 2:2, atombotsika amin'ny 13 zany. Ary navoaka ny didy nampamono ny olon-kendry, ary Daniela sy ny namany koa mba notadiaviny ho vonoina. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary ioka lehibe ny mpiambina ny mpanjaka zay nivoaka hamono ny olon-kendry ny Babilôna. Eny, namaly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe nahoana no dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambara ny arioka tamin'ny Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy, dia holazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Io zany lay fomba tsara indrindra resahantsika, dia hoe nangataka andro mba andinihana ny hevitry ny zavatra zay nanontaniany mpanjaka. Ary Daniela nody tany an-tranony amin'ny 7:7 ka nanambara ilay teny tamin'ny Anania sy Misaela ary Azaria namany mba hangatahany ireo famindrapo amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafiny zany, mba tsy haringa Daniela sy ny namany mba amin'ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Zay fankataha-potoana zay dia tsy hoe janona fotsiny amin'izao anao mandritra zay fotoana zay, fa kosa mangataka amin'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina, mangataka amin'ny fanahin'Andriamanitra mba hanome anao ny hevitra zay hialana, satria raha sendra ny fakapanahy, raha sendra ny zava-dratsy, dia Andriamanitra ihany manome anao ny varavarana rehetra zay hatafavoahana amin'izany. Amin'ity androany ity ary mpiainy malala dia tsy ho ahantsika ny lesona sarobidy amin'izany zany fietsika zay nataony Daniela izany, ka mba ho fietsika ho antsika tsiraray avy. Raha sendra ny fanontaniana adaladala isika, raha sendra ny fanontaniana sarobaliana, raha sendra ny fanontaniana sarotra hialana, ary fantatsika fa na aningotra atsika zany na tsy maningotra atsika, dia zao tsy maintsy mila valiny, satria zany mahazanak'Andriamanitra atsika manana valim-panontaniana rehetra zay apetraka amintsika. Dia avy aloha Andriamanitra no amaly, an'Andriamanitra ny ady fa tsy atsika.
itsika kosa angina an'andriamanitra ny valiteny rehetra, an'andriamanitra ny manana ny fahazavantsaina sy ny fahendrena rehetra afaka maly re fanotaniana daladala reny. Fa isika kosa dia miala mba tsisy ady zay tsy tokony ho ataon'ny mpanompon'andriamanitra, satria zany mivolaza indrindra eo amin'ny Timoty 2:2 ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra. Ry mpiainy malala, mazavo zany teny zany ho antsika tsiraray avy. Raha sendra nisy fanirina tany ampontsika tany mba hiady na amin'ny fomba ina dia zao oka isika hiala izany ady zany, fa avelao Andriamanitra mipetraka amin'ny toerantsika ka hamaly ny zavatra rehetra araka ny sitrapony sy ny fahendreny. Amin'izany teny zany ray no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ary manao fahafatanana anao ihany koa na manao andriambavonjy arinay amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Dark ny ambasadora. Zay lay monjany fanantenana. Antukani famunzena anizai mankatu nididi fulu tsimi sulu sulu mana radiani zeso zeso nunya yadi zeso nunya diwana kuat pechawa mini nientanau fai sinunya diwana izare chambi sakana izurana bauani teulesena simensiulesena fai sinunya diwana zesonunya yadi zesonunya diwana kuat pechawa mini nientanau fai sinunya diwana izare chambi sakana izurana bauani teulesena simensiulesena fai sinunya diwana sasalamana voalohany-karena kolokolo isanandro fahafilamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo sama-kendrena fahasalamana voalohany-karena
fahasalamana arak'izany feonkira famantarana zany dia harena ny fahasalamako ny fandaharana orenesinao zao eto amin'ny AWR feon'ny fanantenana ny irariana dia mba hasoanao sy ny ankonanao ny fenona izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ny aretina koa andeha sika hivavaka satria ao amin'ny Kristy irery ihany no fanantenana sy fanasitranana hivavaka sika miantso anao indray izahay ankehitriny ilay mpitsabo ambony sy mahaindrindra ilay fanaresi ny fahafatesana ka ametrahana fanantenana ianao Kristy no hitalaonay fanasitrahana ho an'ny nofinay amin'izao ora sy fotoana iantsona ianao zao dia meteza ho tsapan'ireo rehetra miady amin'ny aretina maro isan-karazany naiza misy azy ireo ankehitriny ny tananao mpanasitra na nasitrana azy ireo mankasitraka fa miaino anay ianao amin'ny anara mahirin'i Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. dia mirary soso fahasalamana ho anao. Ino ny tia mampitomany? Dray ary hoay sezany ndrikabo to tena manao zay mety iry dia tsy ho azo nyriko atsaina amin'izao poziko zao ve hoe andeha ho any amin'ny oka fa fantatro hoe eo na milidy be lamody se edre ino no zao bavindriko fa aza metrahana anarana ohatr'izany kosi ka tsy raha mahita kosa ve zany teniko zany miavaka mihitsy kiala lidy raha samy tovavy ety an-tanàna ka raha ino ve no vadiny se tsy ho lany hividianana lamody ny vidin'omby ray amin'ny mariazinareo mangindriko roperla ny vady any jerijery fa tsy hoe anao vorokitsay akory sanatria nga raha hoe aty ambany vohatra dia tsy anao izay mba metimety kosaka eno ahy za ve moa aninona fa tokony sehanana azy ihany ioko rehefa ino marevaka be iny ty se zay ve moa anda tsofirano atsy ahita angano ribavya ino ohatra ny andrindrininy foko fa aza raha nalailo ary aleo aloha andy tsofoko rano se dry fa ino ny tia mampitomany ansery gaby fa tsy ho avy ny ona tamin'ny kialalidy angamo sa ny sarahany kialalidy sady ty se mafy tiriperla raha ray ventsy ty tsy hitodi-koa batavy lehilahy ny tena fa maherezy ry kialavorona sy ribertina mbola eo mametoky tsy azo ndriko fa hoany tsy misaraka zany zay sy lidikia ko inona mampitomany tsy haiko aho fa ohatra ny tsy zakako angamba ny fofonakanjony lidy fa tsy mijanona ny hevona sy latsadra ny maso a raha vo manakaiky azy tsy misy mitomany zany eo ribavy ka tsy zakanse zany ny raha manitra be any lidy be lamoadiko inona ny ray
Tsiko e, tena tsiko. Zay ary voatery ny fandao tsy fidiny fa nirotsaka daholo ny ranomasoko. Meno mosara kely zay ay tamin'iny mosara iny koa ny vomaika ny misy an'le fofona. Dia ahoana? Tsy tanako tsony ny ranondeloko. Fa baraka arbavy mifanao velomaingana fa nga misy ferahana vanina teo e. Tsy mieloza fa lalina n'ilay zany fahavoazana se zany. Lalina mihitsy hoa. Dia ahoana zany no ataonareo? Atry nahalalako any Lidy mantsy de tsy adininy mihitsy mividy ramanitra rehefa miakatra ny Renivohitra any izy. De ho alany setsy anao ramanitra zany Lidy. Fa inona koa nefa nahazo atapoka teo e. Hatrizay tsisy an'izany. Mievonevona kely fotsiny rehefa misy fofona mahery. Zao ty manjary ny potsaka daholo na ranondelo na ranomaso. Mikagan'ny olona mihitsy ateny an-dalana fa andriko ve ahoany mba hatoroy vahaolana arbavy. Andany se makany amin'ny dokotera fa izy ny mahalala ny vahaolana amin'io. So lazainy se ampisaraka anareo sy Lidy ndray ka anahiranako. Di mety ampisaraka anay sy Lidy ve ty mahazo aty e? Andana aloha mamonjy ny radoko de ho fantatreo e. Soanitra no namorona ny tantara izay narahanao teo, nandrenesanao ny mpanoratra Cyrila. Rehefa misy manina na matsiaro ony dia mievina matetika ny olona anankiray. Fitentsika malagasy zay raha vao misy mievina dia efa mamaly ny hafa hoe veloma izay manina e, ao kosa mamaly hoe velona e. Ndray mandeha mievina aloha tsy maninona e, fa rehefa matetitetika izay ilay fievonana dia mivadika hoe voan'ny sery ny olona anankiray na koa hoe voan'ny gripa. Indraindray anefa sady tsy voan'ny sery no tsy voan'ny gripa fa tratra ilay antsoina hoe alergia izy. Raha dika amin'ny teny malalaka dia hoe tsy fahazakana zavatra. Aleo fantarina teo amin'ny fanadihadiana natao ny rahana tamin'ny namana Rilary ny tena atao hoe alergia. Ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany ianao. Ny vahin'ny fandaharana dia ny dokotera Jackie Rasoloforjon. Miarabanao dokotera dia miarabanao miaino izao fandaharana izao ihany koa. Iaraha malala dokotera fa maro ny aretina mitranga, fa ny tiana ho resahana an'io dia mahakasika ny alergia. Inona dokotera no atao hoe alergia? Ny atao hoe alergia raha savaina amin'ny fomba tsotra dia tsotra azahoan'ny be sy ny maro azy dia fikorontanana misy eo amin'ny vatan'olombelona vokatry ny fifampikasoany amin'ny manodidina azy ka miteraka fitrangan-javatra izay mety manorosory na mampangidihidy na manaintaina izany zavatra izany. Fikorontanan'ny vatan'ny olombelona noho ny fifampikasoany amin'ny zavatra manodidina azy. Ahoana zany dokotera no fisehoan'ny alergia raha zany? Maro dia maro ny fomba mety ho fisehoan'io alergia eo amin'ny vatan'ny olombelona arakaraka ny antony mety hahatonga azy. Fantatsika matetika angamba dia ny alergia avy amin'ny sakafo. Izany hoe rehefa mihinana sakafo tsy zakany ny vatan'olombelona iray dia mety angidihidy na mety voahana tandimerina na mety valana ihany koa na mety hoe somary mangamangana ny vatany iray manontolo. Misy koa ny alergia avy amin'ny fifampikasoana. Ohatra hoe manao zavatra fitafiana tsy zakany ny olona iray na mifampikasoka amina fingotra, mifampikasoka amina zavatra tsy mahazatra azy ny hodiny dia mety hoe angidihidy
na mamorifotra misy tondomerina na mena na somary mihitsy mirotsondrotsona be dehibe. Misy koa ny sasany miseho amin'ny alalan'ny fitaovam-pisefona. Misy olona sasany tsy mahazaka fofona manitra na fofona tsy mahazatra, enina de fofom-boninkazo aza de mety hoe mievona izy na mety ho sempotra na mety ho semposempotra ihany fa tsy tena sempotra na mety ho somary sahirakirana amin'ny fomba fiaina. Ya, rentsika teo no fisehoan'ny alergia, miseho amin'ny fomba samihafa, fantatsika ihany koa ny mety azahoana azy. De hono a dokotera, mety misy fomba hisorohana ny alergia ve tompoko? Ya, matetika aloha zany ny fitrangan'ny alergia voalohany de matetika zavatra tsy ampoizina. Ireo olona izay manao alergia nefany de efa mahafantatra fa misy karazan-javatra na karazana sakafo na karazana toerana izay mampoitra an'io alergia na tsy fahazakana ny manodidina azy io. Ny zavatra tokony atao voalohany indrindra zany dia ny tsy fifampikasoana na tsy fifampifaneraserana na tsy fidirana amin'ireny toerana tsy ahazakana an'ireny zavatra mahatonga ny alergia ireny. Misy karazana sakafo ohatra izay tsy zakanao, ohatra hoe trondro na patsa na misy karazana voamaina hafa koa de tsy fihinanana azy. Misy koa ny olona izay tsy mahay mifampikasoka amina fingotra na karazana fitafiana izay tsy zakany de miezaka ny tsy manao an'izany zavatra izany. Ya, sika moa olombelona dokotera, na eo ary ny fitandremana de tsy ampoizina, mety ho tratra ity aretina alergia ity ihany. Inona no tokony atao na ny azo atao tompoko? Ya, marina de ny amboalohany fa tsy azo maivanina mihitsy ny alergia ary ny alergia dia mahafaty. Misy kosa nefa karazana alergia zany zay matetika fa mahazatra an'le olona satria mitranga matetika amin'ny fiainany de matetika afakafaka ho azy eny ihany. Sainga raha vao manomboka manempotra, vao manomboka somary mahafanina, mahatsembotratsy de tsy maintsy makeny amin'ny toeram-pitsaboana aingana de aingana ilay olona na entin'ny mpiaramonina makeny. Zany hoe vao manomboka hafahafa ilay olona, vao manomboka tsapany fa somary sempotsempotra izy na mangidihidy izy de ny tsara indray de manatona avy hatrany ny mpitsabo na ny toeram-pitsaboana fa tsy manandrakandrana izay torohevitra omen'ny hafa satria sao de tara loatra ka mety hahafaty. Trangan-javatra mety misy dokotera hoe mangididy ny tenan'le olona de hoe hosoro vinaigre io, azo atao ve zany zay? Misy karazana alergia zany mety hoe ho afak'izay saingy tsy de fantatra mialoha hoe inona no mety ho afak'izay, mety ho avy amin'ny sakafo angamba na avy amin'ny hoe fifampikasoana amin'ny zavatra tsy zaka. Fa ny tsara indrindra dia ny manantona dokotera ihany satria araka ny lazaintsika teo aloha matetika izy ireny manempotra ary matetika koa misy karazana alergia izay mampidina aingana de aingana ny tosodra ary de mahafaty ihany koa. Ka ny tsara indrindra dia ny manantona toeram-pitsaboana aingana de aingana faran'izay aingana. Mazava zay. Amaraparana ny resadresaka ary tsika dokotera, inona no afatra azonao omena ireo olona tratra ny alergia? Eny na ireo tsy tratra ihany koa aza? Misy zany afatra azo omena tokoa, zany hoe tsy anamaivana naoviana an'ireny alergia ireny. Manaraka an'izany dia tsara koa ny mampafantatra ny olona fa maro de maro koa ny fanafody miteraka alergia ary de tena mitera-toza mety hahafaty koa ireny zavatra ireny. Ka miezaka zany isika izay manana alergia mampafantatra mialoha ny dokotera mitsabo an'ireny fanafody tsy zaka ireny. Miezaka ihany koa tsy manandrana na ny misedra ireny trangan-javatra efa niteraka alergia teo amin'ny fiainana ireny sao dia matimaty foana amin'ny tsy fitandremana na ny ataontsika hoe ditra ihany koa ngamb'izany. Ka ny afatra angamba de hoe tsy tokony hamaivanina mihitsy ny alergia ary tokony hafantatra tsirairay daholo zany sika rehetra fa zao ny zavatra zaka, zao ny zavatra tsy zaka. Ny tsara ho fantarina koa zany fa ny zavatra maha-alergika anao de matetika entina mandramaty ny zavatra iny ka oka tsy eritrerititsika hoe 5 taona na 10 taona taloha ianao na zaka trondro de mbola hoe mety tsy hazaka intsony ateo ireny fa entina mandramaty matetika ireny zavatra tsy zaka ireny ka tsy tokony anaovana kitoto mihitsiny. Mankasitraka indrindra dokotera. Fikorontanana eo amin'ny vatan'ny olombelona vokatry ny fifampikasoany amin'ny zavatra manodidina hoy dokotera teo ny atao hoe alergia.
maromaro izany ireo zavatra izay manetsika ity alergia ity a. Tsara ny manamarika fa tsy voatery hitovy daholo ny fitrangan'ny alergia eo amin'ny tsirairay. Noho izany a dia mila mitandrina tsara raha vao tratra ity alergia ity. Tsy azo tsinitsiniavina mihitsy izany ity alergia ity satria mety hitarika hatramin'ny fahafatesana tampoka mihitsy. Koa aza misalasala mihitsy izany manantona toba-pahasalamana raha misy mampanahy eo amin'ny vatana. Tsara koa ny mitandrina dia ny meloa e. Raha tsy fahazakana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo ny mahazo anao, dia aleo tsy mihinana ireo sakafo mampetsika azy. Raha tsy fahazakana avy amin'ny vovoka kosa, dia tsara raha fafana tsara isan'andro ny eo an-tokantrano ao. Ny vovoka eny amin'ny fanaka rehetra eny, ny tranokala, rehefa mety ho vovoka hipetrapetraka, hitarika ilay tsy fahazakana, ilay alergia izany, dia aleo fafana tsara avokoa mba hisorohana ny alergia. Eo ihany koa ireo tsy mahazaka ireny volombiby ireny, dia aleo tsy miompy biby ao an-trano mihitsy raha misy manana alergia mba tsy ombon'ilay tsy fahazakana. Tsara raha atapy-andro matetika ny kidoro. Tsara ihany koa raha soloina isan-kerinandro ny lamba-mbaravarana na ny rideau isika sy ny lambam-pandriana. Izana mba hifamezivezy tsara ny rivotra ao an-tokantrano ao indrindra rehefa mafana ny andro, dia indrindra koa ao amin'ny efitra fatoriana. Ny efitra fatoriana izany tena kolokoloina tsara mihitsy ho an'ny olona izay manana ity alergia ity. Fahavarana kely fotsiny dia efa ampisorohana ny alergia. Isaorana indrindra Dokotera Zakira Sloforjon, nizara izay mahasoa ny malagasy rehetra. Misaotranao indrindra ihany koa tsy nahafoy niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana. Zohanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako, ifampahirezana amin'izao fiainana izao sy fanaovana mandra-pitafa dia atolotra anao ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 4:7-7-2 manao hoe: mitaraina amin'ny marina ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Fa Jehova manavitra ny fanahy amin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy hoelona izay rehetra mialoka aminy. Hotahian'Andriamanitra ny isika rehetra. Ilay feo ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miaraba sady manasanao hanohy ny fandalinana ny bokin'ny Salamo, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny lohateny hodinitsika iny dia manao hoe tsy mihetsika tahaka ny tendrombohitra Ziona. Inona no sary anehoana ireo izay mahatoky an'i Jehova? Ao amin'ny Salamo 5:2 andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Salamo 5:2 izay mahatoky an'i Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no hanodidinan'i Jehova ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ampitaina amin'ny tendrombohitra Ziona ireo izay mahatoky an'i Jehova izay tandindon'ny hery sy ny fiorenana mafy. Ny fahitan'ireo tendrombohitra avo manodidina ny tanànan'i Jerosalema no nanentana ny mpanao salamo hiaiky ny mahazo antoka ny fiarovan'Andriamanitra. Miteraka fitokiana lalina ny fijoroan'ny tendrombohitra iorenan'i Jerosalema, fa tsy tahaka ireo tendrombohitra eo ambany fanapahan'ny ratsy fanahy izay mifindra ao anatin'ny ranomasina.
voamaika mihamafy ny fitokina ny fiarovan'andriamanitra eo amin'ny toejavatra mahory izay to andresen'ny ratsy matetika kanefa na dia eo nivon'izany faratsiany izany aza dia azo nivaoaka an'andriamanitra ataony manantena na izany aza inona ny fakapanahy miatra amin'ny marina ary inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany andeovaka itsika ny salamy 5:20 andininy 7-5 salamy 5:7 fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny te-panjakany ratsy fanahy fa andao ny marina ninjitra ny tanany anendry zava-dratsy Jehovah manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo fa izay mivily ho amin'ny sakili-dalana mivilivily dia horoahany Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie fiadanana anie ho amin'ny Israely. Mety hakivy ny zanak'Andriamanitra ny fahombiazan'ny ratsy fanahy ary mety hatonga azy alaim-panahy anaraka ny lalàn'izy ireo. Tsy miaro ireo izay manalavitra an'Andriamanitra ny tendrohitra mafy oriny ziona. Mbola manana fahalalahana ny olona aninjitra ny tanany anendry zava-dratsy sy hivily ho amin'ny sakili-dalana mivilivily. Marina ny fitondran'Andriamanitra ary tsara ireo izay mitoetra ao amin'ny fikimiana miaraka amin'ireo mpanota hafa tsy mibebaka izy. Antsoina ny vahoaka an'Andriamanitra hijoro tsara amin'ny finoana sy hatoky an'i Jehovah tahaka ny mahafialofana tsy mihetsika ho azy ireo ny tendrombohitra ziona. Izany hoe na dia tsy takantsika aza ny zava-miseho dia mbola azontsika atao an-trano ny mahatoky ny fahatsaran'Andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny tokony hatokitsika ny tenin'Andriamanitra. Boky dia eo amin'ny Kristy takila 2:20. Hoy izy, ny nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo izao nahatongavan'i Kristy ho nofo, ny fiteraham-baovao, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny zavatra maro hafa koa aseho amin'ny Baiboly dia zava-miafina lalina loatra ka tsy takatra ny sain'ny olombelona ho azavaina na hoe ho fantatra tanteraka marina akory aza. Nefa tsy misy antony tokony salasalantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy mahafantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrany isika. Misy zava-mahagaga tsy takatra ny saintsika eny rehetra eny ka dia tokony ho gaga ve isika raha mahita fa amin'ny zava-panahy koa dia misy zava-miafina izay tsy haintsika fantarina velively. Ny fahalemena sy ny fahateren'ny sain'olombelona no tsy aizana izany. Andriamanitra efa nanome antsika porofo ampy eo amin'ny Baiboly ny amin'ny mahavy amin'Andriamanitra azy ka tsy tokony hisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria tsy fantatsika ny zava-miafina rehetra ao amin'ny fitondrany. Araka izany dia ny fahatokiana no taranja lehibe tokony ianaran'ny olon'Andriamanitra. Farana ny fianarantsika, saotra noho ny faharetanao. Mbola manasanao anaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.